tsara no mitondra fanampanazavana ahafahana mahazo azy tsara tsy ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tato anatin'ny atao hoe volana maromaro niaritra tamin'ny mpanao gazety ny fisiana antsonjay maro samihafa amin'ny endriny isan-karazany ataona tokona ndraiky mpanjakana sy olom-panjakana maro no mbola maheto antsika ho amin'ny androany ity efa nisy ny zavatra nataontsika ihany koa efa be da be saingy tsy mbola mijanona le izy ary vao may mihamafy raha ny fahitana azy tsy mijanona hatreo araka izany ny tolona sy ny fitakiana ho amin'ny tena fahafahany asa fanaovan-gazety eto amintsika zay no antony isiny ny conférence de presse androany ny resaka n'ireo zava-mitranga faraparany sy ny fanamafisana ny zavatra efa nitenenina hatramin'izay ka tsy mbola nahitana vahaolana mandrakitiny androany izay no antony iresahana tato anatin'ny herinandro vitsivitsy fotsiny raha tsy teny afa-tsy ny conférence de presse ny fiarahana amin'ny sakafo maraina ny arahana tamin'ny prime ministre teny mahazo arivo izay nanonana manokana ny mpanao gazety ho mpanao kolikoly mpandray vola avy amin'ny bois de rose zany fitenenana tahakan'izany no tsy eketsika ary ny fitenenana tahakan'izany ny famelana ny teny tahakan'izany andeha fotsiny no mazava-doza mampiditra ponja indray sy mampiembotra ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Raha atao ndray-bava dia hoe no raisiny ty fitondram-panjakana misy ankehitriny ty ho fahavalo ny mpanao gazety ary mitranga rehetra izay niseho tsy avy amin'ny filohan'ny repoblika, tsy avy amin'ny prime ministre, tsy avy amin'ireo ministra isan-karazany dia samy manenjika sy mametraka ny mpanao gazety eo amin'ny toerana izay fahavalo izay avokoa. Raha ampatsahivana vetivety satria izay moa ny anjara fitenenako teny hoe ny tao anatiny izay volana maromaro nipetrahany ty fitondrana ity izay nanomboka tany amin'ny filohan'ny repoblika aloha izay tonga avy any ivelany dia nandrahoana tamin'ny fomba mivantana mihitsy ny mpanao gazety nitoy tamin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernement nitoy tamin'ny fampitenenana nyreny hoe zanaky ny faritany nitoy tamin'ny fampitenenana ny zanaky ny Tuléar nitoy tamin'ny fampitenenana ny zanaky Mahajanga raha nanomboka namoaka ny mpanao gazety ny rarahan'ny ministre Njono izay tsy isika teto Madagasikara akory no namoaka ilay révélation na ilay ampamoaka fa ny tany amin'ny gazety sehatra raisam-pirenena isika zany dia répercuté fotsiny ozy ny teny vahiny an'izay vaovao zay nefa dia noraisina ho fahavalo maninona moa tsy le mpanao gazety tany ivelany Sunday Times sy ny tariny izay namoaka n'le ampamoaka voalohany no nanaovan'le zanaky ny Mahajanga fandrahoana mivantana tahaka ireny fa le mpanao gazety malagasy tahaka ny hoe le mpanao gazety malagasy ny namorona an'le trangana na nasiketa fotsiny an'le ministra tena vanim-potoana izay mavaivay talehana kabinetra ny fiadinan'ny repoblika indray mbola mitsangana hoe ny mpanao gazety no nitady an'io. Ce sont les journalistes qui l'ont cherché rehefa migadra le mpanao gazety ary tena nanao fomba fiteny mamantsy fantsika mihitsy ary mametraka mihitsy le mpanao gazety hoe tena fahavalo-pirenena zay ny anton'le fangatahana le fanesorana mbola tsy vitany zany tsy nijanona teo ihany mbola mitoy ihany le izy nitranga indray ny loi sur la lutte contre la cybercriminalité izay rehefa nijerena le andiny faharoapolo dia mbola manenjika mafy an'le mpanao gazety ihany ary mbola tena ataontsika hoe mifehy mihitsiny zany an'izay resaka asa fanaovan-gazety zay sy ny fahafahana maneho hevitra na le liberté d'expression amin'ny ankabeny dia indray le cybercriminalité vita indray iny dia nivadika zavatra hafa indray ny rahantsika rehetra nahita fa na ny ministre ny fampalaam-baovao sy ny fifandraisana ary ny resaka relation avec les institutions fifandraisana amin'ny androm-panjakana dia ny rahantsika rehetra nahita nanao interpellation le mpanao gazety fa ny mpiara-miasa aminy nandrangaranga ihany koa nandrangaranga ihany koa an'izay hoe ampiarina ny fepetra misy lalàna tahaka an'izao raha ohatra ka manao an'izao le mpanao gazety zany hoe miaina anatina fandrahoanana le mpanao gazety zany rehefa hiady amin'ny mpanao gazety rehefa haivava amin'ny mpanao gazety rehefa hiteny masika ny mpanao gazety dia tena hain'ireo tompony andraikitra ao anatiny gouvernement isan-karazan'ireo dia izay farany teo izay moa ny vakitsika mpantsivana ny hoe ny tenin'ny ministre interne haparany izay lazaina mivantana mihitsy hoe tena tsy azo ekeny
satria maninona moa tsy valiny le resaka momba bois de rose ary ny zavatra mahagaga dia zao rehefa isaky ny resaka le bois de rose hoe zany mpanao gazety dia hoenjehany tompony andraiky fanjakana zay zany le tena mahatonga antsika mametraka ny fanontaniana hoe zany rehetrarehetra izany mahatonga antsika ampaneno lakolosy mafy mihitsy hoe Léon Danger angamba za mety mba hoe maivamaivana fa ny ambonin'izay ary nitovy hevitra tamin'izay nisy dinika tamin'ny omaly eo anatin'ny andro resam-pirenena ho an'ny démocratie journée internationale journée mondiale de la démocratie izay nanompitsara za dia miteny hoe tena anatina situation alarmante le tontolo ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao ka tsy afaka ny andro fotsiny tsy afaka ny angingina fotsiny fa zay trangan-javatra rehetra izay mety hoe teny tsy voahevitra etsy fa ny fiatraikany dia ny loza mananontany eo ambony lohany le mpanao gazety. Ao koa ny namana mpanao gazety eny anisan'ny manenjika antsika mafy tsika zany manao ny tolona ny amin'ny hoe foany tony lalàna cybercriminalité tony fa manohitoina ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahany ny asa fanaovan-gazety. Eo ihany koa ny fangatantsika rehetra ny amin'ny hoe famoahana namantsika izay migatra dia ao anatin'izay ny ao amin'ny TVM dia mitsangana ny tale miaraka amin'ny mpanao gazety tao anatiny izay efa azo lasaina zokonjokony ihany dia voaka daholo ny resaka hoe ny mpanao gazety ane tsy dia mahay ny mpanao gazety malagasy tsy manana diplôma etsetra fahadisoana dia hoanina ohatran'izany zany tsika ao anatin'izay isika samysika zany no manjary lasa mifanenjika dia tsy mifanenjika moa zany fa zareo no manenjika atsika fa eto zany tsika dia te ilaza amin'izay manompo izao ny zava-misy rehetra izay nresantsika teto dia saika nijanona fotsiny teto Antananarivo tamin'ny alalan'ny haino manjery tsy miankina rehetra ny tolona izay natao isy tolona boavana izay tsy maintsy ohatrantsika ary atoato ary angatana ny firaisan-kinantsika rehetra mpanao gazety mba ahafahantsika mampita sy milaza ny vaovao rehetra izay misy sy ny marina rehetra satria rehefa nandeha nitety tany amin'ny faritra samihafa tany ny namana samihafa dia mandre foana ny televisiona malagasy sy ny RNM fa ohatra tsy misy ninina mitranga taty fa hafa mihoatra noho izany no mitranga zany hoe isika diso tao anatin'izay rehetra izay noho izany dia mila isika mitondra fanazavana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny Madagasikara. Inona no ataontsika ao anatin'izay ny ataontsika dia zao isy fotoana anankiray andehanantsika manantona any amin'ny televisiona malagasy ifanotrona antsika be dia be mihitsy ao anatin'izany ho eny aminosy angataka ny teny ao amin'ny televisiona malagasy sy ny radio-pirenena malagasy ampahafantarantsika tena zava-misy marina izay mitranga eto amin'ny firenena dia tsy nyzany fa ny fanenjehana ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ary ny fanenjehana sy ny fanasoketana tsy misy fiafarany atao amin'ny mpanao gazety tsy isika no nandrehatra ny afo fa ry zareo ao anatin'ny fitondram-panjakana no tena nandrehatra ny afo ka dia tompona andraikitra izy ary matoa isika mbola mametraka foana nyreny soratry reny ny amin'ny hoe esoty eso reto telo reto dia tsy mipetrapetraka fotsiny akory izy reny hoe vitavita fotsiny eo hoe eny dia isan'andro hoe dia ohatrany hoe fa mahazatra fotsiny fa isy antony lehibe iny aoriana kely fa isika moa dia mifampitazana eto foana aloha isika eto foana amin'ny asa fanaovan-gazety fa mpitondra mandalo dia mbola izy dikany ary mbola hofaritany namana roko ihany zany mazava ho azy zany araka ny tenina fanazavana fanataony namana Michel Rabio teo dia angataka anjara fitenenana anivon'ny TVM sy ny RNM isika atoato hitondra fanazavana bebe kokoa amin'ny pirenena hoe inona marina ny tena zava-misy ary inona ny antony anaovana le fitakina faharo misy an'iny le kapando avokatsika foana iny hoe kasika amin'ny fangatahana fiafametrarana ny fialandro tompona andraikitra anankitelo zany hoe nitaly kabinetra présidence Henri Rabaranjaka ny ministre mpanjakana Rivo Rakotovao ary ny ministre ny serasera Reposa Cyril dia manentana antsika rehetra ndray zany anampy sary anankiray efany dia ia ministre ny tontolo iainana
antelo maramparana alao azava tsara le izy hoe inona ny antony satria zao le zavatra mazava zany iaraha mahita fa tena hoe gouvernemanta ary sy membre ny gouvernement sy ny ministre ao anatiny dia tena hoe miandrikendry tohana mihitsiny amin'ny fomba rehetra zay anampitehana ny tontolon'ny asa fanaova gazety ary indrindra fa ny mpanao gazety rehetra zay tsy mitovy hevitra mpitondra satria raha laza amin'ny ministre antelma fa hoe ny mpanao gazety dia voakarama amin'ny mpanao bois de rose andaika zay ngamba rizana tsorona dia sady izy raha teo ny mpanao box sady mahay box izy zany dia etony tena dia aloha azava tsara resaka ngambany hoe ny mpanao gazety rehefa nametraka ny fanontaniana sy ny aya rehetrarehetra hoe nahoany reto tena trema lasingeza be amin'ny fanoranana bois de rose reto tsisy kitikitianareo mihitsiny fa maninona reto olona vao tsy fantatra PV reto no tenenareo hoe reo izay hono zany ny antony satria ho zany tsika tsy mivoy le lisitra navokany zay zany tena mba tia ministre hoe le lisitra navokany iny dia kosehatsika isydilitsika isan'andro anaty gazety sy anaty radio sy télé ao zay zany mba zana tena sitrapony ministre mpanao boky io fa dia zao le izy so dia anao koa sasana tsiry vava no teny tsy anontaniana fa izahay dia tsy voakarama mpanao bois de rose andeha andaika isamitaka mpiretandrazana aminay za mihitsy ka mety aminao dia mametra-pialana ihany koa satria noho ianao zany sy noho ianao no mitaliakabonetra no ministre Rive Rakotovao no ministre Rive Cyril dia zao miantona daholo ny fahamatsim-bola rehetrarehetra tompoko dia le gasy roapolo tapitrisa zany lasa sorony eto no rianareo hoe vadary eo ka tokony fantatry no vahoaka mantsy zany zavatry zany dia mamerina fisaorana zay zany nitoromarika iarahantsika zay miombokevitra io tsy fanerena misy mitendre matsy hoe zay terena tsisy manery eto fa zay mahita fa hoe tena hoe tandondoza le asatsika dia ka miray feo amin'le cellule de crise dia zay zany fangatahantsika ray manaraka sotra tompoko